Kalimera-panao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy androany izany manaraka ny Fotoam-Bavaka iarahana moa amin'ny Église évangélique Chaina izay mivantana eto amin'ny Facebook sy amin'ny radio fandresena. Saotra an'Andriamanitra isika sady mankasitraka azy ny hafasoavany afaka miaraka aminao mpisorako ihany koa mpanompon'Andriamanitra Bishop Dr Patrick Andrianarivo sy Révérend Fara Andrianarivo izay manome sehatra sy manendry mba ahafahako miaraka aminao amin'ity anio ity. Dia tsika mevonahitra an'Andriamanitra androany. Mila fananomana fonao ianao tsika ianao hivavaka saika ianao n'aiza misy anao anandran-tanana ianao mifatoa androany afaka mikipy ianao andeha tsika mesehatra amin'ny fanamasina sady hiteran'Andriamanitra. Tika ianao tena hivavaka. Raha eo mankasitraka izay androany. Androany izay tia mevonahitra anao Andriamanitra. Misaotra izay ny amin'ny fahafahana izay ahafahanay Andriamanitra mivavaka mandray ny teninao ahafahanay miteranao androany. Androany izay mamesehatra anao fotsiny. Androany avelanay anao hisandratra avelanay anao hitarika anay androany. Mitenena aminay andro amin'ny fanamasina. Ny olonao ny ahita fionana aminao androany. Dia tario izay fanamasina misandrata raisy ny toeranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Isika anao antiry hoe tompo ny herinao amen zao rehetra zao. Mba ho hitanay ny voninahitra ao androany. Hiasa eto aminay. Totsika mifotsika rehetra ty androany. Halleluja. Halleluja. Tsika anao tena hivavaka ao anatin'izany. Totsika tokiram-bavaka izany izany androany. Hiandrandrantsika amin'ny fanahany rery any. Can you take Yesu ani teso
mangataka nankafanao masony fonay sy ny fananay androany dia hitanao isandratra izay androany Andriamanitra. Halleluia. Isika mbola mevonahitra an'Andriamanitra. Toy ihany isika ao anatin'izany andrandra azy ilazao iskafo masony fonay androany fa te hahitanao isandratra izay androany. Halleluia. Skafo masony foko, skafiny masony foko tu, skafiny masony foko, aitanao, te aitanao. Tomi amfunao rehetra zany androany. Oh, skafiny masony foko tu, sayany skafiny masony foko, te aitanao. Ciao. Haitana isana ciao. Eu am sesa fiadi anana. Anduta che si fiti. Hira masinani tupu. Haitana isana ciao. Eu am sesa fiadi anana. Anduta che si fiti. Skafini masony fo hiroyani skafini masony fo aitanao etsika farany skafo masony fo skafini masony fo tu skafini masony fo te aitanao te aitanao isandratrao. Aitanao isandratrao. Eu am sesa fiadi ananao. Androtsake si finti. Hira masayana. Aitanao isandratrao. Hira masandratrao. Eu am sesa fiadi ananao. Androtsake si finti. Tananao andelasika androle masinis masinani tumpu masinani tumpu masinani tumpu te aitanao sayano versi oh masinani tumpu masinani tumpu masinani Sandrata androany kamenao nay fiderananao kamenao nay voninahitra androany dia nirena indrindra dia anao sy ny voninahitra androany Andriamanitra. Halleluia. Oh, halleluia. Rehetratsika mifotsaka rehetra tompo misy sandrata amin'ny avo indrindra. Sandrata-me ni avo indrindriana ka ny fiderananay hanerana ny tany oh tompo akiseo ani ny
Tsika farany haleluia tompo misandraty sandrato finao rehetra izy androany tompo misandratany ny avitry tianao ka ny fiderananao ka ny fiderananao hamerana ny Andriamanitra ny fanatrehana dratsy isika mevinaitra n'Andriamanitra hita anaty fandarana manaraka isika. Haleluya, mina fa tafiditra tsara indray ianao tao anaty fiderana hiditra avy-antrantsika ao anatiny isan'andro mahafinaritra. Alahady 12 Aogositra miaraka amin'ny Révérend Fara Andrianarivontsika androany. Ozy ny lohahevitrintsika androany hoe omen'Andriamanitra zavatra tsara maro ianao. Omen'Andriamanitra zavatra tsara maro ianao. Haleluya. Genesis 5:12 no nakana ny fampahirezana ao anatin'izay. Ozy izy hoe rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Dia ozy ny fanazavana eto hoe mba ahafahanao mahazo aingana ny tianao ambara ao anatin'ity lohateny ity hoe omen'Andriamanitra zavatra tsara maro ianao, dia mamela ozy izy Révérend anome anao dika teny amin'ity andanin-tsoratra masiny ity amin'ny teny vahiny. Ozy izy hoe after this Abraham has a dream. God spoke to Abraham in this dream. God said, don't be afraid, Abraham. I will keep you safe and I will give you many good things. Raha dika amin'ny teny malagasy zay dia ozy izy hoe taoriany zany nanonofy Abrahama. Ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama tao anatiny nofy io hoe hoy Andriamanitra, aza matahotra ry Abrahama, izao hiaro anao mba tsy herendoza ary hanome anao zavatra tsara maro dia maro aho. Izao sy anao mahalala fa Abrahama dia efa maty, ary izao sy anao zao no zanak'Andriamanitra. Taranaka Abrahama amin'ny finoana zasy ianao, noho izany hoaiso anao indray ty teny ty androany. Manome anao nofinofo goavana indray ny tompo eto, ary inoy izy, aza matahotra ozy fa izao hiaro anao tsy ho herendoza, izao hiaro anao tsy ho azo ny ratsy, tsy ho azo ny loza, ary hanome anao zavatra tsara maro bea. Inona daholo no zavatra tsara zay azony Abrahama tamin'izany fa zay ihany koa no azonao zao. Voalohany indrindra fiarovana. Amin'ny dika teny malagasy indray dia ozy izy hoe izao no ampinganao, izany hoe fiarovana ho anao ah. Ka na inona zany natsipika an'ilay ratsy, na inona lefany, mety aretiny zany, na loza, na ady, na fanaratsiana, na fandravana,
mety korotana zany, mety fampisaviana zany na fampahatrana, mety korotana na fandeha metsaina. Ninina izay zavatra ratsy rehetrarehetra ka sain'ilay ratsy fanahy atao aminao, dia Andriamanitra no miantoka ny fiarovana anao. Noho izany, azo antoka fa tsy hisy loza hanjoanao. Tsy hisy, ozy izy hoe na hisy arivo lavo azy eo anilanao, iray alina eo ankavananao, hijery maso fotsiny ianao, fa tsy hatra aminao zany. Mila mahita an'ilay miafina rehetra zasy ianao ary malala ny zavatra rehetra, fa io no miaro asenao. Noho izany, na misy olona aza mitady amorona atota ny taratasy mihitsy entina handravananao, vao miainga tahaka tonga zany dia ozy izy hoe vao miainga zany dia ho tahaka mibozaka maniry eo an-tampon-trano, malazo, tsy misy manongotra, satria hitan'Andriamanitra meloha ny faharavany. Tsy vitan'izany fa ozy izy hoe ny baiboly amin'ny teny malagasy dia manazava tahaka izao ihany koa hoe izao ny valim-pity lehibe indrindra ho anao. Inona tokoa moa zany ny soananantsika azo oharina amin'Andriamanitra? Trano ve? Laza ve? Volana olona? Fiara ve? Tany sy voninahitra ve sa inona? Tsy misy afaka ampitahaina aminy. Fa na mety ho azonao ary zany rehetra izay rehetra irintsika, mihoatra izay nofinofisitsika, amin'ny fotoana tsy misy an'Andriamanitra eo amintsika, afaka aravain'izany rapitso ihany isika. Tsy misy mahavonjy antsika izany. Izy no mpanolontsaina antsika, izy no mpampahery, izy no mpitarika, izy ny mpanasitrana, izy ny mpiaro, izy ny mpiady ho antsika, izy no herintsika. Izy ihany koa ny fifaliana, fiadanana ary fahasambarana ao antsika. Izy ny fahendrena ary izy ny zavatra rehetra ilaintsika alohan'ny zavatra hafa rehetra. Inona ihany koa ny zavatra tsara izay azon'i Abrahama mba ahafahanao manainga ny finoanao, ary mila hinoanao koa fa ho azonao tany, volamena, volafotsy, zanaka maro, biby fiompy, mpanompo maro, fandresena tamin'ny ady rehetra, arena sy volabe, loharano maro be ary maro samihafa. Zany rehetra zany dia azon'i Abrahama avokoa. Ianao ihany koa mila mino fa afaka azo an'ireo soa rehetra ireo zasy ianao, afaka azo an'ilay tany, trano, arena be, loharano maro zasy ianao, mpanompo maro, ary izay rehetra nofinofisinao izay mbola tena irin'ny masonao hojerena, afaka ho azonao zany. Miomana ary, aleloia, miomana ary ozy mpanompon'Andriamanitra, miomana ary fa omen'Andriamanitra zavatra tsara maro dia maro be ianao, fandresena ho azonao, fifaliana sy fiadanana ho azonao, fiarovana ho azonao. Aleloia, mila mino zasy ianao. Aza mijery ny condition manodidina fa ino izay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha manaiky ary ianao dia andehantsika hiaranao fanekempinoana. Za anonona ianao amerina amin'ny fandresen-dahatra any misy anao any. Hitady ianao isan'andro tsy afa-miaina tsy misy anao. Tsy te hiatrika andro tsy misy anao fa ianao no heriko, ianao ny fiainako, ianao ny loharaniko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny sainy lalantsika miainga amin'ity isan'andro mahafinaritra androany ity dia ozy izy hoe mila zavatra roa lehibe izay nambaran'Andriamanitra fa omeny anao. Mariako tsara, omeny anao. Ary ny sain'andro manalantsika kosa dia ao amin'ny Salamo 1:12 izay mivaky toy izao hoe: hoy izao ny amin'i Jehovah, tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Haleloia. Aoka tsy misy zava-dehibe akoatra an'Andriamanitra eo aminao, fa ny zavatra rehetra tsisy an'Andriamanitra mety ho ravarapitso ihany. Mino fanandray zavatra indray ianao tao anatin'izay isan'andro mahafinaritra izay. Iroso amin'ny fandarana manaraka isika. Eny ary faly miarabantsika tsiraray avy izay manaraka an'ity fandarana ity dia ny fotoam-pivavahantsika amin'ny vantana amin'ny alalan'ny tambajotra serasera na amin'ny Facebook zany sy ny radio fandresena 97.4. Zao tsika dia roso amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra moa zany. Makasitraka an'Andriamanitra trany ahako ny amin'ny fahasoavan'ny miainy ahako, afako hitondra tarika anao anatin'izay
fanomezana izay ary makasitraka ihany koa andray aman-drentsika ara-panahy Bishop Patrick Andrenarivo sy Révérend Fara Andrenarivo. Alohan'ny irosotsika ao anatin'ny fanatitra de te hanome teny anao androany ao amin'ny Genesis 7:7 Genesis 7:7 andininy 7:7 Genesis 7:7 andininy 7:7 ozy izy hoe nahoana de ho faty izahay eto anatrehanao de izahay sy ny taninay takalozy hanina ny tenanay sy ny taninay de ho mpanompo ny Farao izahay sy ny taninay ary omeo voafafy izahay mba ho velona fa tsy ho faty ary mba tsy ho lao ny tany. Ozy izy hoe omeo voafafy izahay mba ho velona fa tsy ho faty ary mba tsy ho lao ny tany. Tamin'ity fotoana ity moa de nisy an'le nofo zay hitan'ny Farao de nadikan'i Josefa fa isy taonjina 7 taona any Egypta de isy mosary 7 taona. De rehefa niditra tao anatin'ny mosary nandritra ny 7 taona am'izay ny Egyptianina de ny lany ny fananana ny tsisy zavatra nambolena tsony efa ny tenany namidiny arak'ity Genesis 7:7 ty hoe mevoaniny zay fa ny tenany no ataonay takalony zany hoe ho andevo zay de mba omeo vo zay ozy izy afafinay mba ho velona omeo vo zay afafinay mba ho velona sady tsy ho lao ny tany meo vo zay afafinay mba ho velona izy tsy nijanona fotsiny hoe meo haniny zay tsy ho faty tsy mampaninana ay na ho andevonao sa meo haniny zay tsy ho faty fotsy izy hoe meo vo zay afafinay mba ho velona zay satria androany afaka mena hanina izy fa mosary mbola 7 taona mosary mbola 7 taona vao mitsahatra mety hoe mbola tany amin'ny 4 taona izy zareo no nangataka an'ity zavatra mety hoe tany amin'ny 7 taona ave sa fa tany amin'ny 4 taona fa meo hanina zay ozy izy ho haninay atakalonay ny tenanay de meo vo zay afafinay mba tsy ho lao ny tany. Rahalasena-bavy raha mbola aza mieritreritra ianao fa zay vola rehetrarehetra na fitahina rehetrarehetra eny aminao de anao daholy misy vo ao anatiny reny aza mijanona fotsiny am'le eritreritry ny Egyptianina tamin'ny voalohany ianao hoe meo hanina fotsiny zay fa tsy maninona na andevo ary zay afaka mihinan-kanina ianao androany fandevo ny fahantrana afaka mihinan-kanina ianao androany fandevony tsy fananam-bola afaka mihinan-kanina ianao androany fandevony aretina afaka mihinan-kanina ianao androany fandevony tsy fisina fa raha tianao hiala am'izay fanandevozany zay dozy izy meo vo zay afafinay mba ho velona zay ka tsy ho lao ny tany afafazo ny voanao mamafaza ho an'Andriamanitra hitanao mba tsy ho lao ny tany le fesana tany eo le famokarana mety io business mety io fandrarana mety io asanao rehefa mitsanona mamafy ianao na tsy mame amin'ny voanao de misy fetraikany hatrany am'le tany ozy izy ho lao ny taninay hijanona fotsiny tsisy ninona tsony ny taninay tsy hamokatra tsony ny taninay fa meo vo zay afafinay mba anjarinay ny taninay dikan'izany tsy kisangisangy le hoe mamafy an'Andriamanitra dehibe mosy manakina fitiavam-bola efa sahirana ave de mbola hamafy any fa eto ao anaty mosary mahavaivay ny zanak'Israely tsy hanina ny nangatahany fotsiny tsy varo hanina fotsiny nangatahany fa meo vo zay afafinay no de ho lao ny taninay dika zany androany tianao iroborobo ny asanao tianao tsy ho lao ny taninao tianao velona ianao mamafaza ho an'Andriamanitra mamafaza vo ho an'Andriamanitra karaha nisy amintsika iroso ao anatin'izany famafazana zany de reto ny laharataribia zay afahanao mandefa n'zany famafazanao zany de tellement 034 81 984 83 034 81 984 83 na 034 85 604 04 034 85 604 04 ny RTL ndray de hoe 033 02 092 30 033 02 092 30 na ny Orange Money ndray de hoe 032 97 096 84 032 97 096 84 eny ary ao anatin'ny fanatateranao an'izay fanatitra zay na misy amintsika anao ny ampafolo karena na andraki-pisaorana de andeha anaraka hira anankiray tsika
dia mbola hitotsika ao anatin'ny hira ilansitsika ny fahalebezan'Andriamanitra ilansika fa izy irery ihany no Andriamanitra izy irery ihany ilay mandrakizay koa izy dia tsy azo ferana amin'ny zavatra rehetra ninona mety zavatra mitranga fiainantsika izy ny Andriamanitra tsy voafetra mandrakizay alleluia Tsy miankina amin'olona ianao no tompo izay tsisy afaka anampianao zay anao amin'ny mayanao anao ianao no tompo izay tsisy namorona ianao no tompo izay tsy miankina amin'olona ianao no tompo izay tsisy afaka anampianao zay anao amin'ny mayanao anao ianao reno tompo hatrizay ka hatrizay rehefa manjaky anao ianao ireno tompo amin'izao na ho tsara na manzaka fony anao ianao ireno tompo manana eritseto ianao tompo mana eritseto ianao tompo mendriky ni uderai ianao no tompo mendriky andray zay rehetra tokotray zay anao amin'ny mayanao anao fa ianao reno tompo hatrizay ka hatrizay rehefa manjaky anao ianao ireno tompo amin'izao na ho tsara na ratsy manjaka fony anao ianao ireno tompo tsy miova tsy metira tsisy fetry zany mihitsy anao tsy miova tsy metira tsisy fetry zany mihitsy anao ianao reno tompo hatrizay ka hatrizao rehefa manjaky anao ianao ireno tompo amin'izao na ho tsara na ratsy manjaka fony anao ianao ireno tompo tsy miova tsy metira tsisy fetry zany mihitsy anao tsy miova tsy metira tsisy fetry zany mihitsy anao alleluia dia raha laza ny voninahitra mandrakizay ho anao ray amen eny ary mino fa efa avy nanatotosa tsara an'izay fanatitra ao zay ianao a dia andetsika hivavaka ho an'ireo vona fafinao satria ny baiboly dia milaza fa Andriamanitra no afaka mampitombo izy rery ihany no mampitombo ary izy milaza fa ho averiny aminao avy zato hoe zay rehetrarehetra nafafinao ka dia andetsika hivavaka raha eo misotranao zay androany fa mbola nanana fahasoavana afaka namafy misotranao Andriamanitra fa tsy navelanao zay ho faty na navelanao zay ho mosarena fa nomenao vo zay Andriamanitra mba hito iza ny fitahiana sy ny fiainana ary mba hapetiny tananay sy atonga ny tananay Andriamanitra havokatra ka na iza na iza androany na mafy tamin'ny finoana zany teninao zany dia ianao Andriamanitra androtsaka ny fahasoavanao sy ny fankasitranao ary le fiainana
mahatonga ny zavatra rehetrarehetra ataonay mahavokatra sy mitombo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka tsy laniny ao amin'ny tsy laniny ao am-pahatra tsy horitra ny diloilo tsy horitra ny koba fa anana zay ampy foana zay mihoatra noho zay velona saingan-tanay amin'ny anaran'i Jesosy de misaotra indrindra ray alleluia amen eny ary averiko ihany manamafy andreo laharan-tarbia ho atsika rehetrarehetra zay resy lahatra ary mino ny tenin'Andriamanitra fa zay mamafy no mijinja ka raha andefa ianao amin'ny telma de 034 81 984 83 034 81 984 83 034 85 604 04 ny RTL de 033 02 092 30 ary ny Orange Money de 032 97 096 84 eny ary melohan'ny rosotsika ny anatin'ny tenin'Andriamanitra dia andetsika anaraka fiankohofana am'izao itsika koko amin'Andriamanitra amin'ity an'ity tika ianao ampiondrika ny aminao rehetra androany isika ilaza tompo ianao lehibe indrindra tsy misy azo ampitaina aminao Andriamanitra ho mandrak'izay Alleluia rehefa misaina ny asa lao reo kintana no foronenao tany sirano masina manambarany voninahitra ary fanay te ikama amin'ny fotorezy denao Tumpo ianao no lehibe indrindra na hery mandrakizay mpanjaka malaza Tumpo ianao no lehibe indrindra na hery mandrakizay mpanjaka Panjaka
lehibe indrindra voninahitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Oh halleluja, 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 halleluja. Tokony ho fantoka fahalebiazan'Andriamanitra fotsiny andreo. Lehibe ianao noho ny ambaranay fa matoky anao. Lehibe ianao noho ny lehibe ianao. Lehibe ianao noho ny ambaranay fa matoky anao. Lehibe ianao noho ny lehibe ianao. Lehibe ianao noho ny ambaranay fa matoky anao. Lazao azy. Lehibe ianao noho ny lehibe ianao. Leventsika ihany. Androana sandatontananao lazao folo rehetra tompo amiko te ianao lehibe indrindra. Tompo amiko te ianao matoky indrindra. Tompo amiko te ianao tsy mba mafoy fa le mijoro eto anilako mandrakariva Andriamanitro. Halleluja fa ianao mampitoetra anay amin'ny fiadanana. Ianao mampitoetra anay tsy mba misy aiai Andriamanitro. Halleluja lehibe ianao. Halleluja. Tikanao iary laza amiko androany eo herin'ny fiainako anao. Raha ny fitiavanao no andrandrainao atonganao azy valim-bavaka dia reraka eo enao. Tamin'ny testamenta taloha dia marina zany fa araky ny fitandreman'ny olona lalàna sy araky ny asa tsara ataony no hitaina azy. Tahaka ny fanontanian'i Jesosy tamin'ilay lehilahy anankiray izay Israeliana hoe mova voatandrinao avokoa ny lalàna rehetra. Doa izay atry ny fony mbola tanora dia efa voatandriko izany rehetra izany.
ny fanontaniany tamin'izay dia hoe inona ataoko, inona ny ataoko, inona ny ataoko mba handovako fiainana mandrakizay. Dia Jesosy hoe voatarinao daholo lalàna rehetra. Bien sûr que oui. Dia zao ny tenen'i Jesosy, diso zavatra ray loha ianao. Efa vitany daholo ny tokony atao rehetra, nahoana ny mbola diso? Efa voatandrina daholo ny tokony hotandremana, nahoana ny mbola diso? Doa izy andana amdio ny fananao rehetra dia omeo malahelo dia andao anaraka. Dozy ny baiboly dia niala tamin'i Jesosy izy sady nalahelo ny tarehany satria nanana fananana be izy. Raha tena tian'Andriamanitra ty rahalahy ty, ka izay no tenen'ny Tombo taminy hoe dana omeo malahelo, dia tokony fantany tsara ny any amin'ny boky Noabolana milaza manao hoe izay mameo amin'ny malahelo dia mampisambotra an'i Jehovah ary honerany zany. Dikazay izy diso niankina loatra tamin'ny nataony fa tsy sa mahatoky izay ho ataon'Andriamanitra. Raha ohatra zany Andriamanitra ka tentany mila miverina zéro ianao fa izaho amin'izay ny anao ny anahy, hatramin'izay anao dia nanao dia nazy vokatra ny nataonao. Fa raha ohatra ka tsisy nininona intsony ianao fa izaho amin'izay ny anao an'ilay izy, ahoana ny toyany? Niala tamin'ny alahelo izy. Ary eo no olantsika kristianina maro. Même nanavavaka atsika dia mbola zao foana mifanontaniana, inona nataoko, inona nataoko mba, inona nataoko mba, inona nataoko mba. Tsy amintsony ny fanontaniana. Tokony hoe inona ny nataon'i Jesosy, inona ny nataon'i Jesosy, inona ny nataon'i Jesosy. Ataoko fampidirana kely izay mba ho azonao ny tena tiako atongavany eto androany. Narary Lazarosy. Fantatsika tsara fa Lazarosy dia nadahany Marta sy Maria. Maria dia voalaza eto fa ilay vehivavy izay nanositra ny tongony Jesosy tamin'ny menaka ary namafa ny tongony tamin'ny volondohany. Raha sendra vakianao na efa hainao izay tantara izay dia ohatr'izao ilay tantara. Tao anatin'ny trano anankiray Jesosy niara-sakafo tamin'olona, nisy mpivavaka be tao, fariseo ohatr'izany, ary nisy olona niaraka tamin'any, nisy olona hafa koa tao. Dia rehefa nisakafo izy dia nisy vehivavy niditra avany. Tamin'izany mbola tsy fantatra izay anarany. Fa tonga dia lasa izy dia nakeo an-tongo Jesosy dia nalainy ilay tavoahangy ilay narda, nisy menaka manitra narda dia nivakiny dia nataony tamin'ny tongo Jesosy ilay ranomanitra. Rehefa netan'izay ilay mpianatra anankiray izay mpitambola antsoina hoe Jodasy dia zao ny teneniny, fa maninona ary ny laniana menaka manitra, tokony mba namidena rilonjato iny izao dia nomena malahelo. Dia hoy ny baiboly hoe tsy ny fiahin'ny malahelo na tonga azy niteny an'izany fa satria izy mararom-bola. Bon, dia ohatran'izao izy mety tsara venao azavady. Rehefa ndray izay dia nanoloka ny tongony Jesosy, nanoloka ny tongony Jesosy izy. Dia hoy ndray lehilahy mpivavaka be tao, raha mba hafantany io manoloka amin'ny tongony io efa ela nasoro ny tongony. Dikan'izany Maria dia vehivavy tsy milamina. Ary zay natonga ny tanàna ny Betania natsoina hoe tanàna ny Maria sy Marta fa tsy mba natsoina hoe tanàna ny Lazarosy. Hatramin'ny oviana ny tanàna atao amin'ny anaram-behivavy, mialatsiny aminareo vehivavy ahako. Fa ny tanàna tsy mba ny vehivavy tsy ampitondrana anara-tanàna zany na ahoana na ahoana. Akoatra ndrasoerina. Fa rehefa ve hoe tanàna ny alina ao, misy toetra izay vehivavy zay dikan'izay. Fa saingy izao rehefa nanoroka ny tongo Jesosy izy dia efa fantatra ny volondohany amin'izay sady nitomana izy. Dia hoy Jesosy voavela ny elony be, dikan'izany nanao azy izy fa satria be fitiavana izy. Io vehivavy be fitiavana io eno tsara. Dra nainge ny vehivavy tsy dia hoe te aditra fa ny lehilahy mihitsy koa manao azy. Somary ve zany raha nabavy isany. Misy vehivavy tsy te aditra fa ny rahalahy mihitsy mpanao a James Bond. Raha niaraka tamin'ny tokotra hoe rakoto izy, tsy mieritreritra mihitsy izy hiaraka amin'ny rakoto dia hisaraka dia hifindra amin'irindray. Fa rakoto rehefa tampotampoka teo dia izy saramanta be fotsiny. Tena lahelo be eo tokotra raha sony anara. Azafady tena raha sony anaranao a. Tsy ianao no tiako tenena fa exemple anarany ombonina ilay ampiasaiko. Amen. Dia nalahelo izy. Tonga indray raha be rehefa avy eo.
dia tena niteny zavatra etraetra namoaka affirmation tsara mihitsy satria isan'ny fomba fanehoana fitiavana dia niteny tena miaffirme zavatra tsara mihitsy hoe tena nta sa tena tianao sa tena tsy saraka aminao sa tena nananananananao rehefa ny olona ny tena tianao zay dia tsy miteny zavatra tsyora izy fa miteny zavatra miaraka amina affirmation tsara izy what a shock dia bon dia indray raha sofa niaraka tamile rangaray saraka anay izy tena naratra ny fonitsy asosy tonga tampoka ndray rehefa avy eo totsika ohatra hoe imarika azafantasena marika naranao ty tena mba te zay tiraka ty sady tira la converti ty alleloia may misaraka anay avy eo ity zany na jentrisana converti tena mitovy dolo le la rehetra saraka tsy anambatsony fa nahitany George tampoka anay izy George dia tena olona tena Andriamanitra ohatry ny azo alaina zany hikitan'io rehefa izy no miresaka aminao fa avy eo izy rehetra samy tsisy hita daholy tendranay ny vehivavy mahazo lazaratsy iny ange efa niaraka tamin'ny aniny iny efa niaraka tamin'ny aniny iny efa niaraka tamin'ny aniny andranaiza le olona niaraka tamin'ny vehivavy mety efa manan'olo tiana hafa fa le vehivavy tsy nalala dia tateoriny enao ary olona miaraka amin'olo mbola erahanao aminy nefa le olona tsy nalala dia ohatriny le vehivavy ny tena vehivavy tena vehivavy tena hoe angama mety zany ny problème amin'ny mari sena tonga azy rehefa tonga teo ny tongotro ny tombo dia nitomany ny zavatra tsikary Jesosy dia zao vehivavy be fitiavana izy ndry fa noho ny abetsahany fitiavana dia nanao ny adalana koa izy tsy nanao adalana izy satria te hanao adalana fa noho ny fitiavana rehefa diso-ty loatra ianao manaonao foana mihitsy mifarana satria izy matakatra an'izay natao hoe fitiavana rehefa nararina anadahany dia laha sisy nakanam-potona teny tany amin'i Jesosy dia Jesosy hoe Jesosy tompo indro dika le hoe dia mba jerevange mba olo mba fatoky zao resahako anao zao mba eno kely amin'ny ty ndray mandeha ty ahoana ny toyany izy tsy miteny hoe marary Lazarosy le tena tianao iny hitanao tsara angamba Jesosy ny fitiava Lazarosy anao ny sakrifisy nataony ny fanompony anao ny fiarahana tamin'ny zavadrehetra fizana be izao dia marary izy mba tongava hivavaka ao azy tsy zany ny teneniny dia ny atsika rehefa mivavaka ny olona akaiky atsika dia tiantsika tanysaina dolo ny tsara nataony ohatra le lehilahy ao anaty baiboly hoe nisy lehilahy anankiray nanatona an' Jesosy fa marary mafy ny mpanompony dia hoy le mpivavaka be tamin'i Jesosy hoe Jesosy hoe makanesy ianao any dia sitrano zany mpanompony zany fa io nanao ny fiangonantsika dia raha tsisy hoy Jesosy ok ary fa hoany ahy Jesosy tsy nakany satria izy nanao ny fiangonana mamelahy iteny Andriamanitra tsy hitanao satria anao nanao fiangonana Andriamanitra hitanao satria anao tiny mahainao avy ianao azavady dia zay ny tena zay ny zavatra ny takatry Maria tsy nanao an'le hoe Jesosy tena tianao izy fa mba vozeo izy amin'ny ty ndray mandeha ty fo izy hoe marary lay tianao izy ahoany marary lay tianao marary lay tianao hitanao amin'ny fotoanao matsiaro fa tena tiana en sécurité ho azy ianao ny fomba nangatahany Maria vavaka tamin'i Jesosy ho any anadahana dia tsy hoe tianao loatra izy iny fasitrano fo izy hoe marary lay tianao dia hoana ny valy teny Jesosy hoy zay tsy fahafatesina ny anton'izany fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra satria nao hainao tsara amin'ny fotoana misy olona tena tianao raha mbola eo ianao tsy mahazo misofriry iny raha mbola eo ko ianao ninona mbola azonao atao dia ho ataonao tsy marina ve za efa mba tia olona ve ianao aloha sa ahoana fa fotoana tena tia olona anankiray na vady io na olo tiny io na zanaka io raha mbola azonao atao zay azo atao rehetra dia ataonao zany ndraindray aza tianao afinany aminao mihitsy ny fanaintena mba izy amin'izay tsy maninony raha sena marary le olona satria diso tianao loatra ary ohatr'izay koa ny tantara eto efa maty mihitsy aza Lazarosy tonga Jesosy Maria mbola tena sura be mihitsy ozy Maria hoe raha teto ianao dia ahoana toy any tsy maty izy ina dika zany raha mbola eo ianao milamina zay
satria fantatra efa tianao loatra zay indrindrina anankiray iny. Jesosy tsy niteny azafady fatarako fo izy hoe hitsangana ny anadahana. Toy somary hoe ena hitsangana izy fa amin'ny andro farany. No tsy amin'ny andro farany ka iza no fananganany maty sy fiainana ho Jesosy. Wow, minoanao izy dia hoetanao mivoninahitra Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin'ny fasina sokavana isorony vato izy toy izy Lazarosy mivoa, teny voaka Lazarosy. Talohany amoahana azy dia nitomany Jesosy. Dia zao no tenen'ny mpanan-kina rehetra, akory ny habe ny fitiavany azy. Mbola ny ampy fanakiana, fa nga moa tsy hain'le tina nasitra anazy fony izy mbola narary. Aty no mitomany. Fa memana dia amin'ny fotoana tena farany zay hoe efa tsisy possibilité intsony azy. Mbola niporofony Jesosy fa diso tiany loatra Lazarosy. Mamela eteny aminao, na dia ohatry ny efa sarotra be aza le atrehanao, mbola tsy tara ny fotoana. Na dia fanalevinao aza ny fanantenanao, mbola tsy tara ny fotoana. Na dia ny olona rehetra aza manomboka manakiny, mbola tsy tara ny fotoana. Satria eto Jesosy androany hikarakaranao, hanasitrana anao, hitanao, satria ianao lay tiany izy. Oh, mahinao ve ianao zafady? Menara miankina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mahafinaritra Jaona izay nanoratra n'ity filazantsara ity. Fa name surnom ny tenany izy. Izy anareo fa mipetahan'olona surnom taloha. Ohatra hoe ray nitetaka. Hita dia tena ikody fetsy mihitsy. Mety zany le izy. Za sao taloha men'olona surnom, izy koa efa mba men'olona surnom taloha. Aza tenena le izy fa efa mba nahazo fotsiny ianao. Samy mba nahazo ny anjarana. Fa ny Jaona tsy olona nametaka azy fa izy nametaka ny tenany. Ary ny problema amin'le izy dia zao. Soratiny anaty baiboly izy nefa ny baiboly tsy anazy. Zay surnom an-tany tokony tazomo anazy rery fa manina ny sorasorata anaty tinga tsy baiboly ny Jaona. Ty ho an'ny olona rehetra. Amen. Fa mahagaga dia zao foana ny tenen'ny Jaona. Ohatra Jaona 13:23. Jaona le mpianatra ilay tiany Jesosy. Ianao nefa rehefa maky Matio Marika Lika Jaona tsy mbola nahinao Jesosy niteny tamin'ny Jaona nandray maraina re Jaona tiako ianao. Tsy mbola nisy nandray maraina azy fa makaka izy tonga dia misoratena fotsiny tsodro zao Jaona le mpianatra le tiany Jesosy. Oviany Jesosy niteny azany. Petera ary nisy taona nanontaniany Jesosy hoe moa ty hava ianao? Toy izy ianao malala fa tiako ianao. Jesosy tsy namaly izy akoa ty ianao. Zao navalany Jesosy fa any ny ondriko. Navery fandroany moa ty hava ianao. Ngam Petera mba niandro hoe za ty ianao dia ianao kosa mba ty. Toy Jesosy fa any ary ny ondriko. Tsisy te misy te hoe za ty ianao nandray maraina ary. Fa Jaona ihany tonga dia mame surnom ny tenany le tiany Jesosy. Hala izy ny problème tsy mba indre mandeha tsy indro ny soratany ato le izy. Indiny. Jaona 13:23, Jaona 19:26, Jaona 20:2, Jaona 21:7, 20. Averiny foana le tiany Jesosy, le tiany Jesosy nefa tsy niteny an'izany. Dia gaga ianao. Ny soratra masina efa ozy izy ny boky ny ten'Andriamanitra, ozy izy ny boky ny Petera, sy soratra rehetra mety boky ny Timoty azavady, sy soratra rehetra mety tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana. Zany hoe ny soratra masina dia tsindry mandrin'Andriamanitra, zany hoe inspiration avy amin'Andriamanitra. Dia ohatra mampiteiteny amin'ny fanamasina, fanamasina ianao ve ny inspiration ohatra zany izy mba te hanampinampy kely ao anananao. He fanamasina tena mety ve zany? Ohatra ny hitako ny fanamasina dia mitsika mamaly. Mety zany ka. Takora amin'io ve ianao? Zato isan-jato. Hoe izy misy ve zany fa nga ianao mizatavan'olo ka misy ty tianao dia ty sy tianao fa nga ohatra zany ndray le izy ankehitriny. Toy ny fanamasina izy le préféréako. Tremanitra ao makarary fo mieritreritra n'izany. Ny olantsika dia zao te hiankina loatra amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra isika. Fa sy te hiankina amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Zao no tena fitiavana, tsy ny tiavantsika an'Andriamanitra fa ny tiavan'Andriamanitra atsika. Ny tena fitiavana dia tsy le anao fa le anazy. Mba ianao ve ianao azafady? Ka na inona
ataonao Andriamanitra efa niteny fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary izany no amparetana ny famindram-poko aminao ary na dia io va aza filahatry ny kintana sy ny masoandro ary ny volona ny famindram-poko tsy mba hiala aminao raha testa aminao Andriamanitra dia indray mimpimasany fa famindram-poko mahatra mandrakizay Andriamanitra ao fitiavana se no antony tsy le anao fa le anazy ao no sisy ny baiboly Jaona toko fahatelo ny fenina ambin'ny folo ainao tsara angamba ny andin-tsoratra masina toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny zana lahatokana ny baiboly tsy laza mihitsy ary efa tian'Andriamanitra zao tontolo izao dia nomeny azy ny zana lahatokana tia folombola ratsitsika folombola ratsy zao tontolo izao folombola tsy tian'Andriamanitra pakal'Andriamanitra mpanao blasfème mihitsy azy tena tsy miraha fivavahana sy mivavaka ary fiangonana tsy mihinan'Andriamanitra sady pakala no efa ozy Andriamanitra hoe dia sy tiako loatra ianao mety misy aminareo tangamba aloha tsy ampanangatanana fa io vadinao io le olona tena tsy tianao maintsy taloha mihitsy io ange tena tsy tiako mihitsy tany ampianarana efa nada eo mahakamonana mahitan'io ary taloha fa nandeha le anankiray moa zany le tena hoe tena tsisy miala eo tsisy miala eo azo toizina le hiry tsisy miala eo dia tena nikikitra foana nandra tonga anao tena fara ndraiky pity dia tao ny raisina satria ny fitiavana maharitra amin'ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra ny fitiavana tsy mba mora asositra zany hoe ninona ataonao kalma foana izy tsisy miala eo efa mahazo zao karazana teny rehetrarehetra tsy hitana dictionnaire zao izy avy aminao tsy miala mihitsy izy satria ny fitiavana manatena ny zavatra rehetra mamindrafo fara lasa tianao azy le olona tsy hoe satria anao tia azy fizy ny efa tianao voalohany amen mihoatra noho zany Andriamanitra mihoatra noho zany Andriamanitra dizy te atsika loatra izy zay tsy tokony hampatahotra anao ny aminao avinao marina fa miaratsy zao fiainan'izao ary miaratsy koa ny olona amin'izao fiainan'izao fa na ahoana na ahoana zao mifalaza ny bokin'ny salama hoe na dia amin'ny andro mosarena azy dia ho voky izy atsoa ao izy izy amin'ny andro fahorinao fa ho vonjeko ianao ary ho vokitsako fa ela velona hoy izy za tsy andao anao na afoinao akory tsy hoe satria tsara ianao fa satria tsy afaka miova amin'ny tenin'Andriamanitra fa na dia tsy mahatoky izy ianao izy tsy maintsy mahatoky tsy hoe satria tsara ianao fa satria fitiavana izy tadidinao hoe tantara ny Barabasy zay tantara tena mampihetsi-po rehefa tena alaina filma salina sara an-tsaina tena zany tokoa ve mifandehana Barabasy dia lehilahy zay tena hoe tena jiolahy tsy toizako le fanampony kely jiolahy tena hoe tena ratsy toetra ratsy fanahy tena hoe tsy mendrika ho velona satria ny olona ombona amin'ny azo fijaliana dia ohatry ny olona hoe condamné à mort tsy le hoe gada telopolo taona efapolo taona fa tena hoe vonono faty mendrika azy ary zay saza amin'ny Barabasy lehibe ana bondi amin'ny tanàna tratra ihany amin'ny farany tahaka le tratra ihany dia rehefa ombona amin'izay izy ho tsaraina amin'izay izy implato eo miaraka amin'ny fahefana atao amin'ny ilany Barabasy atao amin'ny ilany Jesosy eo daholo nanatrika teo daholo na mipivavaka na mipisorona be na ny ratsy fanahy na ny bondi nama amin'ny Barabasy na mipivavaka izay namany Jesosy sy mipiaravavaka tamy eo daholo osy plato miaraka amin'ny fahefana satria rehefa tonga amin'ny Pasika dia misy amnistia famotsora-keloka araka ny fomba anareo jiosy dia misy anankiray tsy maintsy avototra amin'izy mirahalahy ka izy nomeko anareo Jesosy ve le mpanjakan-jiosy sa Barabasy tonga dia nitovy ny feo vahoaka hatramin'ireo ninona le mofo dimy sazan-drano izay nitombo nitovy daholo ny feony hatramin'ireo nikasika lambany dia sitrany tsisy niova amin'ny frazina voaka so daholo miteneny meo anay Barabasy 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 taika be Pilato hatramin'ireo vina vahoaka mila mpangalatra omena azy lefa fatan'izao fa tiany namaky ny trano tiany violany anabava tiany anao antitititity mbola Barabasy neny tetafina tosy Pilato ka tsy hitako nge zay eloko Jesosy tsy hitako mihitsy zay mahameloka azy
nahoana Barabasy nangatanareo dia inona ary zany nataoko amin'i Jesosy dia nitovy ihany ny vadiny izy rehetra ray ny feo omboy 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 Andriamanitra ohatry ny hitako Barabasy avy ato amin'ny ila mitsiky fotsiny Jesosy koa nefa tsy ndrondrika ka tsy nitenatena kivy ara eo za efa tany any Getsemanino niteny taminao hoe raha azo atao isolo ty kapoky ty nisy occasion anankiray dia naninona tsy mba nkasihanao fony vaoaka niteny hoe Jesosy avototra fa tsy zany réaction an Jesosy fa rehefa nijery anjojato koa izy dia nitsika Barabasy taitra tamiko Barabasy satria nitsika Jesosy ha tena mampitsika an'le ty tena amin'ny Barabasy Jesosy manao hoe tiako ianao libra dia aleo zay rehetra tokony atao aminao atao amiko vonoana ianao fatsena ianao alaim-baraka ianao ampitanjahana ianao aleo le tokony atao aminao atao amiko Barabasy nietrehitra fa ny olona nanafaka azy tsy zany marina ny fitiavan'i Jesosy no nanafaka azy menao fenao zafady tonga tena tsy haiko zay adalanao sy faratsinao fa tena vrai Barabasy zao eto dia iza senao telekonao za tsy anontany lasanao sy zay nataonao sady tsy tiako hoeny tsy tiako fantatra tsy tiako tantarainao akory fa ny faratapony faratsina mbola mitsiky Jesosy mahita amin'ny Barabasy fototra izy ndray malasa sainy le olona efa mazava be fa omba baiboly hoe ary Andriamanitra ihany no niteny azy ny ratsy dia mbola ratsy ary marina dia marina ihany dika zany Barabasy tsy etsah zany nahoana sarina ry izy librako ohatra ny teteny izy mbola aiza ny anaovako azy dia ohatra ny Jesosy fa iny ty ataonao ty dia manaiky venao zany hoe isolotera Barabasy valiny dia eny na dia tsy tianao tsonary Barabasy fa rehefa libra dia vao maizy mbola andrava olona sy arimba olona dia mbola hoy foana valy teny dia mbola tianao ie na dia tsy tianao mihitsy ie hatramin'ny farafofony tsy akalanao foana dia ho tianao foana ie finona mihitsy raha tesainao aratra amin'izany ingenao sady ho simba fihetsem-pony ny arary ny lohanao to Jesosy tsy manino fa ahoana mihitsy moa toy izao ny tiavan'Andriamanitra azy tsy niandry azy ho ty azy natolo ny tenany natolo ny zana latokana tsy hoe satria mendrika ireo fa satria tiany loatra satria tiany loatra na inona andrandrainao avy amin'ny tompo androany tsy dia ny adalanao loatra no olana raha ndeha toko hoe misy no olana dia tokana ianao tsy mety ino ny fitiavan'Andriamanitra anao dia indraindray ianao mieritreritra sy normal be aloha raha tsy mivaly le vavaka sa ary mbola zoko normal raha tsy sitrana amin'ilay aretina za koa nefa te hitsahatra amin'izy fa tsy vitako Jesosy afa te hiara amin'ity fa tsy vitako tozy ny tompo ampanao ny fahasoavako vitanao eo afakerinandro rehefa natsaka atao anatin'ilay izany dia fandosizanao Jesosy tsy mendrika antsona tsy mendrika anaka voavelona eliko voavelana eliko so dia tsy fantatao ny tianao tenenina sa ve mbola voavelana amin'ireny nataoko rehetrarehetra ireny oy so Andriamanitra aloaloha tsy ho any am-piangonana mihitsy raha volana aloaloha ezaka iregle ny tenako sy ny kontoko aty ambadika fa namaka tsy mendrika na dia hoana pe tsara zany ve nakanezako za pe tsara velatsy olona Andriamanitra meo espace kely io vako ary azikidikity anao fa tsy mendrika azy amintsony tra Andriamanitra manao an'izany ianao ianao ne tiako foana inona ny tianao ataoko aminao Davida nisy taona nijangajanga Andriamanitra ngeza loatra le fitiava diso lava loatra ka mahazo ny olon-drehetra diso lalina loatra raha zitsorahana sady evelina diso amboly loatra raha afaka manandratra anao ianao ve ny teneniko trasy Davida ary tratra-pabe maso navoaka ny natana ny filma rehetra fa zao ny tenenin'Andriamanitra tsy ampy anao nga zay nomeko anao fa raha mbola tsy ampy dia mbola omeko ianao
olona avy nanoto ty resahany ty a. Tsy ampy anao nga le nomeko fa mbola omeko ianao. Tokony finina ny tedavina. Mila felaka. Andriamanitra tsy mba tia manala baraka olona. Fa matola izy navela nosoratona anaty baiboly tsy hoe satria tena ala baraka ny Davida izy, fa satria tiany aseho anao atraiza ny fitiavany anao. Fa tsika lenay rehefa manao erreur indrindra rehefa tafahoatra dia mieritrerititsika fanela tamintsika ny couverture an'Andriamanitra. Tsisy anjery intsony manodidina ary vao maimpo basy dia mieritreritry anao anonao fandroany zao fa tatsiny voalohany. Amin'ny alina ianao tsy savavaka tsy ny arovy ary na dia tena izy arovy Jesosy na dia tsy mendrika sambafitsy ao atsy satria ianao mameno anao loatra ny fanamelohan-tegna. Fony mbola anao tsy nanonona akory na Jesosy indray maraina ary. Fony mbola anao tsy niexista dia efa fatany aterahanao sy ny ho ataonao rehetra ary efa nanaiky izy izaka ny adalanao rehetra. Teo ozy Maria hoe marary le tianao. Dia Jesosy nanasitra anazy, nanangana azy tamin'ny maty. Tsy hoe satria Lazarosy tia an Jesosy, fa satria Jesosy tia azy. Tena kikinao raha misy préféré an Jesosy dia izaho vao hainao. Averena amin'ny fandroany. Dia zao avaly azy. Mandaina ianao fa miara-mahay toroteny tsika esanao zao samy préféré any hoe. Halleluja! Noho zany amin'ny androany ty raha hivavaka isika. Afaka manasitra anao izy nondiakapoka taminy. Afaka miteny hoe Jesosy nondiakapoka taminao le tia salama androany. Raisiko ny fanasitranako. Afaka miteny anao hoe araky ny abenina renao amin'ny voninahitra dia mamaty zay rehetra ilaiko ianao. Tsy satria amendrika na mahay mivavaka fa satria tianao. Ninina problema any amin'ny tribunal zao raha tokony izy dia tokony higada ro faty ro rava. Tsy haiko hoe izy natonana izy anesana ahoana nanaovana azy fa fantatra dia zao tsy ho rava satria tianao. Na amohan'olona grand dossier ianao lazao Jesosy eo. Tsy haiko na petit na grand na moyen fa zao fotsiny fantatra satria tianao dia tsy ho rava, satria tianao dia tsy ho faty, satria tianao dia voavela eloka, satria tianao dia ho sitrana, satria tianao dia hamatsay ianao, satria tianao dia mihaino hoay ianao. Ahoana ny tena Jesosy? Raha eo fantatra fa raha iza dia mihaino amandrakariva ianao. Inona ny antony? Satria sura loatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy ny fitiavan'Andriamanitra na dia tsy nanota azy izy fa ny fitiavan'Andriamanitra azy. Mila ohatra izany ianao androany. Mila ohatra izany ianao androany. Nisy fantana olona anankiray izay nanontaniana ary tsy voavaliko ilay izy tamin'izay. Zao fotsiny anontaniako hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ilay fanontaniana? Ozy hoe fa maninona kay ny olona tsara fanahy zanak'Andriamanitra maty melohan'ny fotoana nefa maninona ny ratsy fanahy ny lava andro. Fa sy tokony ratsy fanahy ve mivon'Andriamanitra mba hiadana amin'ny marina. Inao mahatonga anao manontany an'izany satria zay ozy izy na marary zany fianakaviany te maty olona akaiky anazy. Dia nefa maninona ozy izy le olona ratsy fanahy zao velona fa tsy maty. Fa tena fitiavan'Andriamanitra anao nan'izany no mitranka. Tsy voavaliko izy tamin'izay dia zao fotsiny teneniko hoe misaora ny tompo amin'ny zavatra rehetra aho fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Tateo aoriana vao azoko ny valiny. Zay vao tonga saina. Ny valiny dia tsotra be mihitsy. Ny olo-marina izay zanak'Andriamanitra raha maty dia efa azo antoka fa any amin'ny tompo mandrakizay. Isika ny malahelo fa izy mandova fiainana mandrakizay ary miara-paly amin'ny tompo mandrakizay. Fa ny ratsy fanahy raha maty dia lasany amin'ny elo. Nefa hoy Andriamanitra tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy. Fa mba hialana amin'ny ratsy ataony mba ho velona izy. Dinona zany nataon'Andriamanitra amin'ny ratsy fanahy? Omeny famindrampo foana isan'andro ampitombony ny androny. Na dia efa tokony ho faty ianao hatramin'ny barabasy. No, tsy mbola velako maty ianao satria ianao tsy tia hitanao any amin'ny elo ahako. Tsy zakanao le any. Na dia efa tokony ho faty izy tamin'ny fanalanjana, na dia tokony ho faty izy tamin'ny fisototoako, na dia efa tokony ho faty izy tamin'ny adalana rehetra. Dia mane stop! Mbola tsy makany ianao. Satria diso tiako loatra ianao.
dia omeny fahasoavany mandra-pahatonga azy manolo tena. Ndraindray aza misy olona tsy avelin'Andriamanitra maty na dia efa ambony farafara teny dokotera sy ny machine efa milaza vitany aminy. Raha sy tonga ilay mpampivavaka ny teny atoloran'i Jesosy ny fiainanao vao vitany ameny tapitra any aminy. Izy olona io lenanao ny adalany rehetra nefa tsy navelin'Andriamanitra hialany eny raha tsy voavonjy izy. Tsotra ny antony satria tsy tiany ho very. Ianao koa ohatr'izay androany. Raha tonga eto ianao androany matonao mbola velona dia satria tianao Andriamanitra. Tsy te hamaly ny raha sy nataonao izy ary tsy ampitsingerina ilay izy eo andohanao. Tsy mahafaly n'Andriamanitra zany. Tianao voavonjy, tianao hanana fiainana vaovao. Mety efa rava ngamba koa ny fiainana sasany amintsika, mety tsy mandeha amin'ny laoniny fa Andriamanitra mpanangana ny rava. Mety efa ohatra Lazarosy efa tena tsisy raisina intsony fa ilay Jesosy izay nanangana Lazarosy noho ny amin'ny fitiavany azy anangana ny fiainanao kondro. Eny ary iroso mifanaritra indray tsika mialohan'ny hifaranantsika amin'ity fotoana androany ity. Mino fa nahasoa nasoanao ny tenin'Andriamanitra. Tadio fa ny fanatra tsy akory hoe karaha mampitoroteny na hoe solon-javatra hafa fa ny fanatra dia finonao izay lazain'Andriamanitra dia mamafy amin'izay lazain'Andriamanitra ianao. Tsy hoe adidy atao am-piangonana ny fanatitra fa noho ny finonao ny tenin'Andriamanitra fa izay hafafin'ny olona dia ho jinjainy, izay manome, izay mamafy dia hijinja dia izay no mahatonga anao mamafy. Mety betsaka angamba ny olona mety hoe tsy resy lahatra amin'ny fanomezana na manan-kina mihitsy aza ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Mamela hiteny ianao, tsy mampanankaren'Andriamanitra ny fanomezantsika, tsy mampitombo ny arenany ary na tsy manome aza ny olona anankiray tsy mampahatra an'Andriamanitra. An Jehova ny lanitra sy ny tany zao rehetra zao sy ny olona eo aminy. Tsy Andriamanitra mihitsy no dia hangataka amintsika zavatra fa isika aza no mila ny avy amin'Andriamanitra. Tadio tsara zao zavatra zao, matoa ny olona anankiray lasa kamo na malaina hanomeo an'Andriamanitra na mafo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia satria nitsahatra nino izy ny tenin'Andriamanitra, ny fampanantenan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaon'Andriamanitra. Alefy saratsaina ngely tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe Andriamanitra mahay manao mihoatra noho izay verintsika sy angatahantsika. Tonga amin'ny tenin'i Paoly manao hoe manana ny ampa izy sady feno rehefa nampitondrainareo ilay fanomezana avy amin'ny Epafrodito. Toy izay ka Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny habeny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Jereo fitsara ny zavatra izany. Amin'ny fotoana izany ny olona anankiray mamafy, manome ho an'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no hanome izay rehetra tokony ho azy araka ny habeny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy mino an'izany intsony, tsy manantena an'izany intsony fa manomboka manao kajy izy hoe ka raha mbola elany tenga ny volako dia tsy manana intsony raha mbola nesorana an'izao inona indray izao. Fa ianao ve fa mba niresaka tamin'ny mpamboloka amin'ny teny hoe raha nasoranao io voanao io afafiny eny tambary dia mety tsy manana votsony ianao, mety tsy manana hankoana intsony ianao dia ime aminao izy ka hiteny hoe ka ny antony mahafazoko eny tambary dia vao mahitombo dia anonavondry amin'ny manaraka. Satria izy mino. Mety tsy mino akory azy izy fa mandeha lojika amin'izany. Manao lavitra sy ianao tsy afaka ino ve isika zay lazain'Andriamanitra? Moa ve efa nanomboka matahotra isika, tsy mino isika, misalasala isika fa Andriamanitra rehefa miteny dia ho ataony amintsika zay lazainy. Andriamanitra tsy olombelona ka handainga na zanak'olombelona ka hamitaka fa matoa isika lasa malaina hanome dia satria isika efa manomboka mihisatra malaina efa tsy dia satsony mino zay lazain'Andriamanitra fa amin'ny fotoana mbola afaka mino isika zay tenen'ny tompo amintsika dia tsy mampatahotra antsika mihitsy ny hanome an'Andriamanitra na inona ho takian'Andriamanitra. Jereo i Abrahama navitana fo ny zana lahatokana mihitsy azy efa 5 taona ny andrasan'ny zaza izay izy vao nahazo le tena tia indrindra fa tsy nampaninina azy no nanome any Isaka ho an'Andriamanitra satria izy nino fa hain'Andriamanitra ny manangana ny maty. Dia tahaka izay ihany koa raha toa ianao ka afaka mino mety iny angamba sisany an-tananao mety manana mbola mihoatra noho iny koa nefa ianao fa tsy fantatra izay fandresen-dahatra anatinao fa raha nio koa ianao samino ka hamafy dia ho hitanao fa ilay Andriamanitra izay nitahany Abrahama
le nitany Davida, le nitandro olona natoky rehetra tao anaty baiboly arak'izay nafafinao zay Andriamanitra koa tsy miova ho amarininy aminao ny teniny ko mampirisika anao hamafy hanome ho an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Aza de ahoana moa zany korotany resak'olona visy havanana hoe ny andro efa sarotra, mbola fanomezana zao foana, aiza ntsony zany makary makatsy. Fa iza sy anao manana fatokiny. Inona moa no mahatonga ny olona miloka ohatra? Satria izy manantena mino hoe rehefa mame an'ity de azo an'ity. De na de efa misy fotoana azy efa bankropitra izy de mbola tsy miala eo ihany. Satria izy manantena hoe tsy maintsy azo ihany angandra androany. De nao ve de ambaka ny poloka zay tsy zavatra migarantira fa hoe iverina amin'ny volany. Zasy ianao manana antoka misy ny garantira ny zavatra fahafotsika de Andriamanitra. Izy no miteny le nahazo rehetra zao fo mbola sy tonga tetỳ an-taninao de efa vonona ny zavatra rehetra. Karaha izy no miteny amiko sy aminao nahoana ny atahotra ino zasy ianao. Andetsika amafy amin'ny tompo, amafy arak'le tenin'Andriamanitra zay niraisitsika teo. Hoy ataminao teo hoe mamafy tsika arak'izay tenin'Andriamanitra. Nandray tenin'Andriamanitra ianao teo, mamafy ianao amin'ny finoanao iny teny iny fa hitranga aminao tokoa zay lazain'Andriamanitra. Ka mampirisika anao hamafy androany. Reto ny laharatarobia azonao andefasana ny fanomezanao na fanatitra io na ny ampafolo-karenanao io na ny voadinao io sy izay fanomezana manokana tianao omen'Andriamanitra. Misy laharatarobia anakefatra reto dia azonao raisina tsoratra tsara mazava. 034 81 984 83 034 81 984 83 na ny 034 85 604 04 034 85 604 04. Raha RTL indray izy de 033 02 092 30 033 02 092 30. Raha ny Orange indray dia ny 032 97 096 84. Averiko fandroany 032 97 096 84. Afaka mandefa ny fanatrana ny fanomezanao ianao ao anatin'izany. Raha sendra sanatria ka hoe misy miteny mantsy hoe zay rehefa mandefa de bloqué foana hoe mbola afaka adiny efatra no vao afaka mandefa ianao sy tahaka an'izany. Raisao tsoratra le numéro dia rehefa malalaka de afaka mandefa indray ianao na androany na andrapitso fa azazonina ny voanao fa afafazo fa raha tsy mamafy tsika tsy afaka hijinja. Mahatoky Andriamanitra azy lazain'Andriamanitra de hainy atao. Eny ary zay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity ivavaksika marina amin'ny fotoana de hitsodrananao raha eo misotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny fotoana rehetra nomenao anay androany, ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny teninao, ny amin'ny fampanantenanao ary mino zay fa na inona nafafy ny tsirairay avy natao anatin'ny fiderana na tamin'ny vavaka zay nasandrany na ny fanatitra zay nomeny tompo na ny amenina zay nyteneniny de ho tanterahanao zany avelanao hitranga amin'ny fiainany tsirairay avy ninona ninony rehetra de misaotra fa ianao no mamaly ny finoany tsirairay avy araky ny tenao hoe tongava aminao arak'izay nonao misaotra nirany amin'ny teninao misaotra nirany amin'ny kasikao misaotra nirany amin'ny fanovana zay entinao aterina ho anao ny voninahitra ny fakasitrahana ny dera sy ny fanindraindrana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofokrana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ampamirapiratra ny tavany aminao ka nome anao fiadanana. Ny sandran'Andriamanitra ahinjiny aminao ka anakisaka ny fahavalo, aretina sy ny olona ary zavatra zay mampahory anao. Anolalanao anao izy, ampalalaka ny alehanao izy. Ary na inona ilainao ny tanin'Andriamanitra amatsy anao. Iaranao amin'ny loza izy ary tsy amelanao ho lasa rembo ny fahavalo. Tsy faly aminao ny fahavalo, tsy ampahory anao ny rafinao ary tsy ampijaly anao ny ratsy fanahy. Fa omen'Andriamanitra fiadanana manodidina anao ianao.
ampamora zay sarotra ny fiainanao Andriamanitra. Ny famindrampon'Andriamanitra hietsika ho anao isanandro ka nome anao fiadanana ary tonga anao ahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy mba ho diso zavatsoa ianao amin'ny ataonao rehetra, amin'ny alehanao rehetra. Ny fanamasina an'olon-tsainanao foana hiteny aminao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, ny tokony ale sy ny tsy tokony ale, ny tokony hifandraisana sy ny tsy tokony hifandraisana. Iaranao amin'ny fandrika izy. Ary isaky ny misy longo eo anoloanao ka tady andeha hoaninao izotra dia ny fanamasina hiteny ity ny lalina ka izory. Tsy andefanao any izy fa hiaro ny tongotra ao tsy ho latsaka amin'izany. Ary tsy maintsy hiadrikady ianao, tsofokrananao, mivoaka mpandraisy, mivoaka mivoninahitra ary tsy adinao anatin'ny olana. Ny tanan'ny tompo ahery aminao isanandro, anohana anao isanandro, hitarika anao isanandro, fiadanina ho anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.